Miarabanao ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity ary amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy no anaovana kopakopa-tanana ho anao any amin'ny toerana maro isan-karazana izay misy anao any, ilay mpanafaka mahery Jesosy Kristy. Zao nambaran'ny soratra masina amin'ny Isaia 5:22. Namelatra ny tanako mandritra ny andro aho tamin'ny firenena mihodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Manatsotra ny tanany isan'andro amintsika Jesosy, mamonjy antsika Jesosy, manafaka antsika Jesosy, manala ireo sakatsakana, ireo teritery izay mangeja ny fiainantsika Jesosy, manome fahalalana ho antsika Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy dia azo fafana ny lasantsika rehetra izay tsy naomby, ireo fahatsiarovana mangidy sy mampitondra fahorianantsika amin'ny alalan'i Jesosy dia afaka ho adinoina izany rehetra izany. Zao no ambarany amin'ny Isaia toko voalohany 9:20 io zany le mitantarany Kristy izay nambarany Isaia amelohan'ny fotoana. Ao amin'ny Isaia toko voalohany 9:20, avy ary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Manome toky antsika Jesosy fa anafaka antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Matio toko 7:5 manao hoe voavela ny elokao, voafafa ny fahatsoanao. Any amin'ny andiny hafa izy dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, tahaka ny fandevona ny zavona no andevonako ny fahotanao. Ho ataony Jesosy aminao zany, ho ataony Jesosy amiko zany, ary vokatry ny fananantsika toky fa Jesosy ilay mpanafaka mahery antsika dia mangovotra eo anoloantsika Satana, matahotra eo anoloantsika. Matoky ny herin'i Jesosy Kristy, mino azy, antenao izy fa anafaka anao, mpanafaka mahery Jesosy Kristy. Raiso zany teny fikasana izany, fitiro, iaino ary ampiaro amin'ny fiainanao. Ndao tsika hivavaka. Misaotra Jesosy tompo malala noho ny teny fikasana omenao, mpanafaka mahery ianao. Tsy miafina aminao ny gadra ny fahotanay, ny gadra ny fahazaran-dratsy, ny gadra ny fijaliana. Ianao te hanome anay ny fahalalana Jesosy tompo, ampio zahay, omeo hery, andray anao ho mpanafaka ny tenanay manokana. Satria raha ianao no manafaka anay dia tena ho afaka tokoa zahay. Tanterao zany aminay tsiraray avy amin'ny anaranao irery ihany. Amen.